izay ihany koa no mahakasika an'iny fa nahatratratra any amin'ny 9 fa 7 isanjaton'ny tanjona izay napetraka hotratrarana ao anatin'ny 100 andro no efa ho an'ny ministeran'ny indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina toy izao ny fanampanazavana miompana amin'izay. Maro ireo ezaka nataon'ny teo anivon'ny ministeran'ny indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina tafiditra ao anatin'ny IRR na ny initiative à résultat rapide. Amin'ity herinandro ity raha ny fantatra no tanterana ny fanaovana soni eo amin'ny ministera ny sirama sy ny jama mikasika ny sirama Nosy Be sy Brickaville. Mitetina hatrany amin'ny 30 tapitrisa euro ny vola hoentin'ny jama ampandrosoana ny sirama raha ny fantatra. Maromaro nefa vita. Na tsy tenitsika ny fanomezana na fahitana mpiara-miasa, mpiara-mombonantoka amin'ny sirama Nosy Be sy sirama Brickaville. Ary amin'ny herinandro io dia hanao soni an'izany contrat izany. Zay zao anisan'ny efa tanjona ray vita. Eo ihany koa ireo tanjona fanaovana soni ataontsika hoe fiarahana amin'ireo mpiara-mombonantoka FIDA Prosperera zany dia atao soni ihany koa. Ny asa mbola tsy vita amin'izao dia ny fametrahana ny didim-panjakana mikasika ny orinasa Afakaba. Ny zavatra efa vita. Ny zavatra ray mbola andrasana tsy vita zany zao mahatsy tonga azo 100%. Fa ataontsika 96,28 dia ny fanaovana soni ny fametrahana ny décret de zone franche. Zay somary misy olana kely any amin'ny ministera sasasasany mbola tsy nahazo valiny fa za sura fa tsy maintsy vitanay amin'ity mois-ty zany zavatra rehetrarehetra zany. No antitra anteziny ministry ny indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina fa zava-dehibe ny fisian'ny sehatra ifampiresahana eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Ao anatin'io plateforme io ny ahafahan'ny public, ahafahan'ny privé zany hoe ahoana ny fandinika, ahoana ny tokony atao amin'ny lalàna ohatran'izao, ahoana ny tokony atao amin'izao. Anjaranay ao ministère de l'industrie no manantso ataontsika hoe ohatra resaka justice commerciale, ohatra resaka misy litige dia ao zareo dia zay manantso amin'ny ministère de justice hoe ahoana ny hevitrandreo amin'ity. Ao zany ny ahafahana mamolavola ahoana ny hevitry ny privé amin'ity. À partir an'iny tsika raha tsy tapaka eo zay zavatra zay satria manantso ny privé, manantso ny justice, manantso ny commission, misy commission manokana. Rehefa tsy tapaka ao zay vao hoentinay miakatra satria izany rehetrarehetra zany teo ambany fahefahan'ny filoham-pirenena Erazona Ramampianina. Anisan'ny niompanan'ny dinika ny zoma lasa teo nandrisy ny fionana tamin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha raha ny fantatra ny olana eo amin'ny Hermad sy ny olan'ny Jirama. Nambaran'ny ministry ny indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina fa zava-dehibe ny lalàna mifehy fampiasam-bola na ny code des investissements sy ny fanatsarana ny tontolon'ny fandrarahana na ny climat des affaires.